Mitaraina amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana izay mahazo vahana any amin'ny fahatramena be amin'izao fotoana izao ny mponina any toerana araka ny nambaran'Andriamatoa Roberto Miadamana moa dia ny fandriampahalemana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra io no tokony lahara-pahamehana any amin'iny faritra iny amin'izao fotoana izao ary izay ihany koa no angatahan'izy ireo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Zao aloha dia manao antsoavo amin'ny raha tena misy mpitondra marina eto Madagasikara. Be dia be moa zavatra atao hoe hopitaly manara-penitra, kianja manara-penitra, mba tokony izy koa zany fandriampahalemana manara-penitra satria tena miaina ao anatin'ny tebiteby isan'andro vaky izao ny mponina ao amin'ny district Morondava sy Mahabo vono olona fa efa miakatra tanàna raha tatsimo tany nalaza Remenabila amin'ny Halatromby dia efa tafakatra teminay Morondava zany na district Mahabo isam-baravarana mihitsy zany ny Remenabila amizao satria zay vosamborona ao aterinao amin'ny gendarme volitsy aterinao ry amin'ny tribunaly afaka fotsiny ka zahay raha tena misy tokoa ny mpitondra mahefy atao amin'ny tany sy fanjakana ity dia ny fandriampahalemana aloha tokony jerena voalohany fa tsy fifidianana zao ataonao nefa agnatin'ny tsy fandriampahalemana ny vahoaka madinika ambanivohitra resitsika hoe ny fanafiana amin'ny tambasy hatramin'olo avy nigadra amin'ny tambasy aby ana faritry Morondava efa nianao antso avy tamin'izany zahay hoe mba jereonareo akaiky nareo ministère de défense ny fitazomana basy ty port d'arme ty eo amin'ny resaky fampandrosoana ny ambanivohitra izao rotsakorana zao angamba vao misy hirika kely ho an'ny tantsahana amin'ny zone delta ana faritry Morondava satria idabara dia natokana ho an'ny mpanambola amin'izao fotoana izao tsy misy olo afaka miandraikitra ny dabara tsony izy tsy manambola ka zahay zany raha tena fanjakana hanao raha tokoa ny fanjakana tetezana hita moa jery izy hoe lalana hôpitaly tokony asiana ihany koa ny canal principal na ny tambajotra manara-penitra tena mijaly ny vahoaka fifidianana toy inona zany natao eto Madagasikara nefa ny vahoaka mosary miainao anatin'ny tsy fandriampahalemana ka ho anareo zay candidat hieritseritra mba te hipetraka hitatana ny firenena ty amin'ny 4e république raha aminay faritry Menabe fa indrindra faritry Morondava sy Mahabo dia ny fandriampahalemana aloha sy ny fampandrosoana ambanivohitra ny zava-dehibe aminay fa ninona ady politika ataonareo tsy disidiranay tantsaha sy mpamono piompo zany.